Ao anatiny izao raharaha politika izao moa dia manazava ny fiheverany mety mahatonga izao fikorontanana eto amin'ny firenena izao. Atoa Harinaivo Rasamoelina filoha nasionaly ny antoko DHD Madagascar Aminy dia antony telo lehibe no mahatonga izany. Lova nomena eo amin'ny sariny mamy Rasaloelina no nanao ny fanadihadiana. Antony telo mahatonga izao tsy filaminana eto Madagasikara izao, hoy Atoa Harinaivo Rasamoelina. Voalohany dia tafiditra ao anatin'ny tetim-panorona politika iraisam-pirenena na ny système géopolitique international i Madagasikara ka ifandrohitan'ireo firenena matanjaka. Faharoan'izay dia manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetra. Fahatelo moa dia mibaribary ny tsy fahatombanana ny fitantanana ny firenena. Vahaolana hoy ny filoha nasionaly ny antoko DHD ny tokony ho tandrovana ny firaisan-kina malagasy ary amboarina ihany koa ny fomba fitantanana ny fitondrana. Ankoatr'izay dia tsy afaka miala amin'ny iraisam-pirenena isika fa kosa tokony hiadiva ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao sy ny antsoina hoe néolibéralisme. Nambarany mantsy fa tokony fifandraisana ara-piralahiana, ny fifandraisana eo amin'ny tany andalam-pandrosoana sy ny tany manan-karena fa tsy fanararaotana. Mahakasika ny fifidianana dia ny voalazany fa tsy maintsy atao izany nefa kosa tsy maika satria lahara-pahamehana ho an'ny fiarahamonina ankehitriny dia ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa tsy ny fanatanterahana izay fifidianana izay.